ny ambango vangony ihany moa tsy mba fantatroko. Eny ka zay aloha ny tantara rehetra momba n'iny ry fanjava. Ary momba n'le voninkazo ry dadatoa ahoana? Eo zao anaka no tena mahagagako. Fa ahoany e? Ka nompitehindra tsy milefitra sy nasainy nosoroana hatramin'ny fakan'ireo rozimeny reo. Kanjo no ny maty izy a, niverina naniry daholo indray. Tamin'ny fomba mahagaga, ary mbola ao hatramin'izao tsy misy samy kitikitsony. Zany hoe raha ny fahalalako azy aloha fa tsy efen'ny conseil de rozy avy ao androvy rozy hitan'se teo an-davarangana io e. Marina ve zany ry dadatoa? Eny dia izany nametraka azy ary inona ny antony ka? Hoe izy aloha zay zao ny tena misy teny amiko fa misy antony matoa io tonga eo e. Eny ka zay antony zay mihitsy nge ny tiako fantatra ry dadatoa e. Ka mety hoe tiany averina voleny eo an-tanàna angamby rozy io. Tianiza? Asa fa raha izasy de voleny eo aloha io Aiza président? Ay, andrasa loatra fanjava. Tena ingaram-panarivo indray zay miantso azay. Anontany vaovao momba n'le olona nandorony trano ny angamby izy e. Ilozako vetivety aloha se Tena mahalasa ny saiko ry seny tantarany dadabe. Ay ve ka zany e. Ka na zaza nga moa mahalala n'izany Tsipriana zany ry fanjava. Am'si ve misy fandraisana amiko ny tantarany dadabe sy io zanaka vavy mpanjaka io noho ny anaranay mitovy. Ay niendrikay ary indrindra ny andro nahavelomanay. Tena sarotra amiko ny tena ry fanjava. Zavatra tsy fahitako mantsy ange zany e. Tsy zany ry se fa mieritreritra le nofoko tamin'ny reniko foana. Ry fanjava. So de mba tokony hiala kely eto indray ary aloha se tsy vahaolana zany fa vao makana saro-javatra e. Aleo atrehako ry se tsy matahotra an'izany fa lehilahy e. Manahoana mady mijery ny ilaindry? Fanjava, manahoana ianao? Ary ohatran'ny nety foana angetika izany no faneny eto amin'ny sampanan-dalana. Eno dia mety misy dikany ve zany ozy ianao? Asa, angamba. Eny ary ho aiza aloha izy zany nitotra mitondra ny reto sy ny roa retoko. Ritra ny rano ao an-davadrano tena lalina be tsy takatra ny tady dia andeha haka-rano any Andohasa. Ay ve, ka eto aty ary hoentiko ny seoray. Hiaraka haka-rano amiko any ambany Antsinanana ve ianao? Ka mandrinona moa? Za nge tsy mainky e. Avy tao amin'ny dadatoa dia andeha ody zao. Eny ary e. Fa hono nareo moa zany tena ao Antananarivo mipetraka? Ie, eny Ambohimanarina, eny amin'ny Ray aman-dreniko. Dia raha tsy mahadiso firy menada nareo? 4 menada zay. Misy zokolahy 2 dia zandriko vavy 2. Dia ianao zany nalefa nampianatra aty? Ka aty voatondro ny fanjakana andehanako. Efa ifanjava ho ato hoe nianatra dokotera e. Tsy hoe dokotera fa nanao paramedy ahy e. Tiako aloha le mitsabo. Tsara kosa zaniko. Dia taiza tao Antananarivo? Nanofatrano tao Gady fotsy tany nandritra ny 5 taona e. Sady nianatra zavatra hafa ihany koa. Zany. Dia ianao rery sa nanana ray-tapo? Misy zoko vavy 2 manambady any Andriafanandry. Lahatokana zany ianao raha azoko tsara e? Sady lahatokana ny farala. Mo ay toa ny dadatoa ihany e. Zany ve? Zandry ny dadatoa Randriana zany ny dadanareo e? Zandry ny farala. Randimbo no anaran'ny dady. 4 menada ihany koa ry zareo. 2 lahy 2 vavy. Mitovy aminay nge zany e? Oay, tongotsika. Ty le loharano. Aleo dy votsoko fa malama be morony eto ka. Iny ary? Zay. Ary tsy aloha etiko aloha mandra-pahatongery ambony ery. Mideza ihany ma tsy fiakaraniko. Aleo mba hizatra hitondra fa angamo dia hoe ianao foana nanampy ohatran'izao e. Afaka atsoinao aka. Aza mampiomehy akory fanjava.
atsaka ve ny atsoko anao. maninona moa ianao no misorona zany ko za zao tsy salasala mihitsy antso anao anampy anaisinay vao anasa lamba. Ko maninona moa rehefa tsy miasa? Eny ary mady mijery ny ilaina. Ary tena ilaina tokoa anao rehefa nieritreritra. Aza manany any eo ry fanjava. Tsy manany any aka. Areto aty entiko amin'izay ny soro fa tonga eto amin'ny arabe tsika ka jereo raha tsy jerijeren'ny olona. Fangahy ianao manao ratsy ny matahotra amin'ny mason'olona. Tsy manao ratsy fa ny olona samy manana ny sainy dia manahirana. Ao anao inona izay sain'olona rehefa madio ny sainao e? Ka izay le toe-tsaina fa ety ambanivohitra angentsika e. Hafa ny fijerin'olona sady zange mpanabe dia fantatrao ihany e. Eny arako ty arany sehoanao e misaraka eto tsika zany. Misaotra dia veloma ary fanjava. Mandram-pianara ary ny ilaina. Saova mandry ary se sy koa torako zany. Ny ilaina tsy ratsy kosa aloha le zanak'olona le mety ho tapa-kevitra ny anambady any atsoatsika samba mba nisy zazavavina nitonako asa zany ve ny hoe anjara. Ny apitsonao maly an'izany fa aleo aloha finoana amin'izay ty jiro ty fa teny efa alina ny andro ka. Fa inona zany? Tena rivotra amin'ny fofofo be ho velany eo zany. Fangatsy midy ny faravarany. Naivo a! Naivo! Fanjava! Fa izy zany e? Saivo esorina. Saivo esorina. Tsy manaiky dada. Fa izy za miteny zany hoa izy ianao? Saivo esorina ho any tamboho. Tezitra dada. Ho aripany daholy. Fanjava! Matiasina ny toerana. Fa misy inona fanjava? Ino zany rivotra be zany? De tsy haiko rery naivo a. Fa maninona se? Nisy feony antso a. Nisy feony antso a teo e. Izy e? Tsy fantatro e. Zay fa mitombo le rivotra. Fa hono ary naivo a. Nidy tsara dolo ve nefa mivaravarana any e? Nidy dolo fa le tafitra teo nanozongozona atsiko. Fa inona ny dikan'iny a? De iza ny antso an'se teo zany a? De tsy fantatro rerinay fa feom-behivavy le izy a. Ny reniny se ve? Feon'olona tsy fantatro. Tovavy. Zany ve? Fa ahoana ozy izy ka? Ka hoe asaivo esorino le tamboho e. Tsy manaiky dada fa tezitra. Matiasina ny toerana. Tamboho? Ary so de mba le tamboho ery vohitraivina tsangan'le sinoa zany? Asa angamba. Raha zany de ahoana? Inona no ataony se a? Amin'ny firy aloha zao e. Amin'ny ray sasany maraina ka. Aleo fa vao mangiran ratsy io andro didiny eny amin'ny dada tao ilaza amin'ny zavanitranga teo ka. Tena zay mihitsy mety. Fa ny mahagaga hoe ahoana ary no am'sizy no miteny de tsy haiko rery naivo a tsy fantatro. Ary ahoana ndraiky io vonindrozy meny eo tongo-pandrinana se io ka? Izy zany? Ity eto ty e. Fa tsy hitany se ve io e? Tena tsy hitako azy hoe. Nefa de manitra be nge le izy. Io raiso e. Mbola asina.
ry dadatoa. Dadatoa. Fa izy zao e. Za ihany e, fanjava. Otrany, fanjava. Fa misy inandray zay tia. Niakatra angano dalo sa misy loza ino ny tonga mandondona amin'ny 4 maraina ty se. Fa manino nareo ao e? Tsy zany ry dadatoa fa nisy zavatra hafahafa nitranga indray nge alina fa aleo aloha hiditra mihitsy e. Zavatra inony mantro aloha se, mantro ary aloha. Ka toy izao le zavatra niseho alina tao tanàna tao e. Sabo tamin'ny 2 ora sasany maraina tano any le izy ry dadatoa. Tena zany ve ny teniny tamin'se? Eno a. Loso zany. Ary manahy mafy ary dadatoa fa le zanaky ny mpanjaka nolazainao io niantso io a. Ary eto a vao risy lahatra fa izy koa nanatitra n'le rozy mena teo ambaravarako reo. Eny e, le rozy aloha efa fatapatatro ihany e. Fa ity hoe tamboho esoriny ity no mahagagako. Fa inona marina ny zavatra ataon'ny Tanglia ao no hoe maty asina ny toy zany aloha e. De tsy haiko ry dadatoa. Iza moa mbola nijery n'izay nisy tany. Ka tena tsy akasitrahan'ireo razana ovy masina mihitsy anie nivarotana n'iny tany iny fa de rahambelo no manao tao foana e. Angamba. Sady saindray olona vahiny. Mengavy ianao ary ry dadatoa. Hoe teneny Tanglia fa manjary za foana nge no alehan'le zanaky mpanjako nefa tsy misy zavatra fantatro mihitsy zany e. ka ny severany ansenga zao de hoe idada be fanjava ihany e. Ino a? Ahoana tsara? Za ve no za taitaitra aloha se. Ary aza matahotra mihitsy koa ka. Ahoana moa tsy taitra ry dadatoa? Za nge zany tony hoe tsy maintsy mbola anaovantsika fomba io rehefa nandinika fa andraso aloha e. Ny zava-dehibe aloha zao de ty zavatra niseho tamin'sy alina ity ka aleo raha-panarivo angano ampanatsoko aingana sy ho teneniko eto androany. Tsy mihitsy fa za iandreto anatrika ny resaka reo. Tsy mandry mihitsy ny saiko ry dadatoa. Eny afaka mijanona nesy. Aleo fo azoko mihitsy aloha solo andrehetra afo de ampidina kafe sy anokona vary soa e. Tena miangavy anao ary ngaram-panarivo a. Lazo aho hoe inona marina ny tena zavatra ataon'ny Tanglia ho vohitra avao ka. Kotsitrano ve moa nataona monsieur le président araka ny teniny teto a. Fa ianao koa ty toatra mampime. Za aloha milazo aminao ny ngaram-panarivo fa misy fisehoany zavatra hafahafa ka miala tsiny a. Raha misy zavatra miatra tampoko io de fisehoany zavatra hafahafa inona moa président tianao lazaina fa tsy azoko a. Efa nasaiko nampifantarinao tsara ny Tanglia nge ny momba mifady ety sy ny fomba malagasy. Eny efa nolazaiko azy tsara daholo zany rehetra zany ka. Raha ny tena marina tsy tokony nivarotra n'io tany io tamin'ny mihitsy ngaram-belo ary mbola mpiantso andram-belo io toa. Fa inona ny antony monsieur le président? Azahoana izy Andriamatora-Panarivo tany be fadifady ny tany iny. Tsy misy tsy mahalala an'izany ny mponina ety ka tsy tokony kitikitihana mihitsy ka. Izy tompony aza nefa nivarotra ko inona moa nidirako amin'izany président? Izy no nanan-kivarotra tsy nitereny. Ngaram-Panarivo de mihevitra ve ianao fo afamaina amin'izao raharaha zao raha misy fiantraikany na zava-doza mitranga ity ka izy nge ny tokony ho teneninao président e. Izy nividy sy rambelo nivarotra fa tsy za nanera fotsiny ny asako ka. Efa nahita mantsy nge tamin'ny leketa sy ragreka fay aiza moa no alalana na izany no antony nahamainy tranonareo toy izao na tsy. Maninona tsara hoe président? Eny tsotra ny teniko ny ngaram-Panarivo asay vaorodany Tanglia ny tambohan'ny rehetra efa natsangany de asay voakisiny ety tsy milavitra ty azonao zany izy mandronona ny tranony. Ataoko hoe adaly ianao président ka ho tezitra. Tanglia de tsy anaiky androdana an'izany mihitsy. Eo ny tia ny ary vola be ny nividianana an'io. Tandremo izy no te hividividy foana tsy ampiheverana aniko ary tsy zay tiany koa no atao eto e. Rambelo nivarotra koa ny tokony ho teneninao e. Tsy nisy nanery aza nge raha tsy nanaiky izy e. Na izy aza nga ho heverinao fa ho afamainy izay no ialako nenina manjary ny afa-tsy maninona koa no
Ino zany? Manao any ianao président? Naivo fa nisina naivo Angana aloha fa mandrongatra ifanenjehana any ange Rambelo président zany fananina naivo tsy hay mihitsy ohatran'ireny lasa dala mirediredy reny izy tay manina vahatra andeha lahadimy nge ka tsy mahatazona azy dia lasa nanitsy any amin'ny rovany Andriamanitro andao e. Maty Rambelo e. Zany hoe président Tsy voatanantsony ihany fa tonga dia nandrifatra nanisy tany anaty antsana tany. Zany ve tena loza zany marina. président miteneny reto anglia e ianao nananana maso nangala drefy ange izy Nangala drefy ahoana ringaram-panarivo efa ilay pakaty amin'ny fahasambaony tamboany avaratra sy mifanarana tamin'ny Rambelo akory zany teny azy fa tsy ninjara iny Zay ara ho aly isy zay ara le izy zay nga vitany zany fa inona koa ningaram-panarivo fa misy ina koa e. laza ny ombokisoa eo izy anaovany cochon de leone Lozy ty Andriamanitra andriananareo fa asesy dozy iny Andre tsy aty eo. andaotsika hoe nizao dia zao fa tsy mety zao ka tsy eo izy président tazako lasa nandeha niakatra tamin'ny fiarany any tsy tonga iny raha tsy elako dia tena manasa tanany eo anatrehan'Andriamanitra sy nrazana aloha président eo re mba angatao mba hifinao re ahy ahin'Andriamanitra ianao e tia mivolanao azafady ningaram-panarivo tsy afaka hifonao anao zany mihitsy ary nivolanao tsy ahavitra anao akory rehefa ho avy ny tsy mety za nge efa niteny ange ningaram-panarivo e mandehana ianao mifony eny amin'ny rovany Vohimasina tahaka ny nataon-dragre teny amin'ny fahasambao zay ihany no izy fa andaotsika andery fanjava. Tena enjany zany fa ahoana nefa ny atombohan'ny voan'ny Rambelo e. ka zaza taitra be tato an-tranoko nika tokana lava reny be izy sady niantsantso hoe Rambelo e dia nitazako nirifatra nandalo teo avaratrano teo iny sady nanary lamba efa nienjehana tovolahy vitsivitsy avany izy amin'io ireo niantsao hoe vonjeo fa lasa dala Rambelo avy eo ampio zay rehefa hita moa fa tena tsy tana fa natanjaka be sady nanitsina keny amin'ny rova dia niteny tamiko ry zalahy mba hiantsofon'olona dia nizaha tonga tao amin'ny dada toy iny ka loza ange nafitsoko tangilisy raha-panarivo e. fa ahoana ry fanjava Enosy tsara ange. ahoana tsara ioboko soeto votra vo Eno ay tena manana tetikady ambadika miafina mihitsy ty tangily ity sady mangalatra tanin'olonako se efa teo faty izy zany ka inona moko raha vitany hoe izy rery moko aninona eny zay loha izy ny tsy mirahara sy tsy manaja ny fomba sy ny asina malagasy fa maro nge ny vo amin'io e. Enjana marina aloha tsy maintsy vahiny foana nge zany no moatsapony eto amin'ity tanàna ity e. Rambelo koa nge ny tena loza e. Izy tompony sy ato hoe valalam-piandro fasana andray no manondrana efa nasesy doza angambako andeha hanokona sakafo hariva aloha vo amin'ny efatra nge zao ronaivo e. aleo hitanika tsara eny olo alemiko ao zalahy ardany atongo eto amin'ny sisiny avaratra ato na isany tonga faisany amin'io fa tsy tangily any zay ataony any ataony fa tsy misy amony teny eo kosa e hitanareo tsara ny nahazo any Rambelo iny fa ino nataonaleo ty ka le tsy maintsy ravanay aloha fa mialatsiny aminao zay ry tanglia mahampidi-doza za efa niteny taninao fa aza atao mipaka ty amin'ny fasana
manino tsara tsy dilanao lampanalivo za ny vidy tany za idirako satria tsy araka ny fanarahany e tsy ino nrefi ny fanekena tamin'ny rambelo tsy lalako ianao ary za itolo lampanalivo ianao iganjanao mitoriranga ianao raha itory zao maty rambelo ny ataonao ny olona tsy ampidirinao lozeto sady mangalatra tany ianao ny manota fady milaza iombokisoa eto ataoko naleo malagasy minomino foana kely loha tsy mahagaga mahantsa iza tangli manambola tany any tangli zao vita baolina efa anazy iza manana droaka le eny ary manana droite koa ianao fa ho hitantsika io izay aloha tsy anaiky fa ho ravanety e tsy mihetsika ntsony ianao lampanalivo iza mandidy lantsy teo faty ianao tsy mihetsika ianao sainao ny tifitray amin'ny basy iny sako ka le ino zany tadio tena tadio be ty tany ty tena mitorajovo ny vovoka fa ino ty tena saromanolay tadio tambory ary ahodikodiny toy mitanjo losa fonjao lapana livo fonjao miolana mitenda ny marina tenda miolana tramin'ny lohany jambena ny masoko vonjeo e fa iny zany rivotra be zany ranay vo ino sady misy feoniko taba sy miantsoantso teo sa tsy rense reko tsara ny andro io jerena andriamanitro fa tadio aona eo atsinanan'io oale tena eo votra vo fa misy inao mitorajofo miakatra be mivovoka de nio fa misy kotaba be nke zany ino zany ohatray to feombaso mipoka nay voa tena misy zavatra vafa jereo fa memaloka tampoka teo nge ny andro sady mandondona be ino tokoa fa inona dolo ny dikan'izao sa ho avy ny olana jereo tsy elatra mena be manapaka eny vimasy mihitsy andriamanitro tena nilatsaka ao votrevo ny varatra may nay voa jambena maso mena be andriamanitro tena torany fanjafa torana izy io fa taitry fanjava ry dadatoa fanjava nanahoany se zay dadato fa maninona ry dadato aray za ty amiko se anombabeninaivy niakatra taty se de niantsona dokotera teo fa toranatsinatsiaro tenako oka fa zay vo tsaroko le tselatra ty mivomasina le zavatra mena be nandalo teo ny lohany masoko tonga saina tsara se fa inona no nitranga ry dadatorandrina ka tena faty ny kararany may ny ala mpiasa efatra ny matao votraivo de raha-panarivo koa mahay kila daholo hatramin'ny fototratrano sy tambony tsangana misy anany tanglisy ny kisonetiny tao anatiny loza andriamanitro saika tsy voavonony fokon'olona neny afo ary tangiliry dadatona lasa ariny arina tanteraka kila forehatra ny olana hono nitendany ozy zalany tantara andrehitsiatyo zany ve ary narify eo anapo-basy mipoka ange zasinay vo ka nambana ny tangili tamin'ny basona ange raha-panarivo saika ho tifiriny ny rano fitantaran'ireo mpiasan'ny ren-doza afaka nandositra kanjo mipoka ho azy ny basy rehefa tonga ny loza nanao ty fidanitra fotsiny fa naninona ny nambana ny basika ka nasaindra-panarivo novavain'ireo mpiasadolany eny tambo tonga avy any tangilisy ny fiara nitondra fitaovana vitsivitsy sy kosova za saika hoe ompiny eo ka anko vareny atezerany loza marina ay ve nisy an'izany io ndray aloha de tsy vita mory tonga teo mihitsy ny be ny tanàna ny jery ary na izy aza kivy
tsy maintsy ampiantso andreo zanadrano izy hifandinika amin'izay tokony ataoko. tena entsana aloha zany. Tsy mbola nilefitra mafy toy iny mantsy ny atezerindra tsy nilefitra na tamin'le keta sy ragri aza. Tsy mbola nisy varamaina ny poka sy ny latsakandro atandrobena nahary ohatran'iny e. Ela ny ainako teto vohitro. Sy aza nge nandalovandrasoa mbola tokany. Ahoana tsara fa tsy azoko ry dadatoa. Eno oa, nosy rano ny teo anoloana ny masony se. Izay le zavatra mena be hitany se iny. Vatina melakafatra mantsy se raha nilazany tamin'ny alalan'ny nofo hoe asay voesoro ny tamboho. Ka tsy zany ve moa nefa nitenenantsika ny Rapanarivo teo e? Eny e, fa tsy afaka ihany izy ko. Ka ty vola loatra Rapanarivo ny fahalalako azy e. Zay ny tena marina. Sady manamaivana ny asin'ny tany ko e. Ny ataon'ny vahiny azy efa tsy fidiny anie. Afaka didy aloha ny teny azy efa loanika ny rambalo vao hoe ifonika aizatsony. Aroseo aloha ny sakafo rosolo nanan'izy rola reto Zay tsy maintsy verina ody eny tanàna no tory e. Hanalohany ihany e. Ohatrinareo ry Naivo Mademoiselle Nilaina, manao any ianao? Salama tsara ihany. Mandrosoe. Ao nga fanjava. Matoritory eo ambony eo asika. Nanahoana ho ahy izy zany e? Mbola reradraraka izy eo e. Zany ve? Mikara ho aminy eo raha hiakatrany ianao e. Kay, maty kay. Ohatra fa naninona koa nareo zany Tafitoana. Kay. Andriamanitra to tena naratra be ny lohalikeo. Mandeha raha be mihitsy. Andraso aloha angalako lamba vetivety. Kso fa tsy maninona ry Naivo aleo ngamba fatotra amin'ity mosoarako ty. Tsy maninona ve Tsy maninona ho aho. Ohatra ry fanjava. Ay, Nilaina, mandrosoa ianao e. Ie, manahoana ho aza toy izy e. Toreko tamin'ny dadatoa fa tsy salama hono ianao. Efa tsy maninona zao ka. Zany ve? Mipetrapetra aloha e. Fa maninona ny lohaliko to mandeha raha be. Ka tafitohana tao ambaravarana ako. Tao ambaravarana ve? Ie. Fa nga nisy zavatra nisakana tao sa? Tsisy ninona fa za angamba no tsy nijery lalana ko. Zany very ny ilaina. Fa tena loza koa ty zavatra niseho tetsy vohitraivo Tena enjana ny tamy be fadifadika. Ny olona nefa tsy mino sy manao tsinitsinina. Mahagaga e. Tiany tonga amin'ilay hoe miova sata miova andrinako. Tokony adsaina ny fadiny tanin'olona rehefa vahiny ny tena. Ny tompony koa aza ngendra indray no minity sy mahalala sy manao fanahina tahaka ny nataony Rambelo e. Zao vomafy. Mampalahelo. Fa reto aloha misy voankazo kely nentiko anareo e. Andray, misaotra fasahirana. Marina raha mba havaly an'izao raha makany aminareo ko. Fanjava ve mora oviana mba hakany amiko e. Eniko tonga ao amin'ny dadatoa ihany nefa te tsy mivily ao andrefanao mihitsy. Reny ary mitondra rano amin'izao tsy avelanao miditra ko. Hafa kosa mitondra rano dia hafa mitsidika. Ny anao kosa efa Zany ve? Eny ara fa ho avy ihany efa aza matahotra ianao e. Ty aloha misy vomanga ry Mademoiselle Nilaina. Ahoana? Mahavomanga ve? Vadra tahaka ninona. Ka mahazo toa manarinareo e. Misaotra. Maninona koa ary azany. Ohatra mitady ho fanina zany hafa. Ka manao sy ato ry fanjava. Ay ve sy mbola tsy matory? Tsy mbola matory ary sy mbola mamaky ny tia. Le diarin'ny dadabe raha manao misitra avy ny vakiny sy inika Efa mamaraparana ary ako. Ateriko any amin'ny dadatoa mantsy ty rapitsoko. Ay ve? Fa misy zavatra mahalasa ny heritreritra
voasoratra dadabe ato amin'ny faraparany ato sady mampiay ahy. Hoe ahoana zany ry fanjava? Eno ingely izy Lefa so hoe? andraso ange ninina losisy tanin'ny tenako aho mba hialana amin'ny atezeran'ny mpanjaka raha tsy milefitra amatona an'izany. Dereko fa ny ambony mpanjaka sy ny vadiny nefa tsy sany verina tanindrazana fa ny andro kely aloha 10 taona maharo zanako lamatoa vao niverina nody tao vodro zahay efa mianaka. Tena mantana teny vohy tsara. Maro ray ny dadatorandrina ve zany? Teny hoe inge aloha ny teny lefa so ary hoe? Ray volana taoriana nahatongavako no tonga tao amiko i raha tsy milao. Tsy napoziko io fahatongavana rivariva io ka taitra toy ny vakimbaratra aho. Nampatsiahany zavatra betsaka koa ny fahitana azy ka saika ny verina somary fanina. Raha tsy milao dia tsy iza fa isan'ireo miaramila andapany raha tsy milefitra saingy tsy dia nakasitraka ny didijado ny mpanjaka masika. Nefa tsy nampiseho fanoherana fa kosa nalahelo ny rahasoam-bola tokana. Anka izy no an'ny tokana nandrahasoam-bola tokana fatokisana taon-dapa. Nafantatra tsara ny tantaranay sy mbola asina. Tovolahy 30 taona izy tamin'izany ary 50 taona izy zao fa efa mipibo tanteraka. Zany ve? Ary i dadabe tokoa moa tamin'izany firy taona teo eo ka? 420 taona dadabe Ramana Misitra fony izy mbola asina mifankaty. 440 taona izy vao niverina teto tanàna. Zany hoe maharitra 20 taona nge zany nandosirany tany alavitra tany. Dia tsy azoko hoe inona mampanaseho anatin'izany tantara rehetra zany ka? Ty resaka nataondra tsy milao ny dadabe ty indrindra ry Fa ahoana le resaka ry fanjava? Herinandro talohan'ny tsampikiana mbola asina tao anaty antsana namono tena dia nampiantso manginandra tsy milao hono izy ary nanafatra azy. Nanafatra? Dia zao ny afatra araka ny voasoratra ato Vakeo hery raso hoe ny teny tamiko raha tsy milao tamin'io fa niantso azo mangina ny zanako ny mpanjaka ary nakatanindravy raha so mbola tokana ka nanoratra teo mivato ray lehibe nanao hoe za tsy maintsy ho faty fa tsy teo velona tsony amin'ny ataon'ny dada. Saingy izao ilazao ifanjava rehefa mahita azy ianao fa raha mbola andringray ka andrindreny tsy maintsy mbola iverina eto any andro tsy apozina ao anatin'ny tontaona sakamasay ka mby saka velony tambary atsaha iverina ary iotireo rozomenanay tandreny tsy tonga ny afatra. Ahoana ny fahazaony sehan'izany Tena ohatra ny tena mistery amiko ry fanjava. Inona le sakamasay sy sakavelika? Zany aloha tsy misy fantatro fa dada to zao mety mahalala fa le hoe iverina iotin'le rozomena no ohatrany mahatonga saina ary sy Ka niverina tokoa ve zany tamin'ny dadabe mbola nipetraka teto ka? Ka raha nytoy amin'ny tantarato satria taorinan'izay feonany tamin'ny raha tsy milao zay dia narary dadabe Ramana Misitra ary nitarika amin'ny fahafatesana io aretiny io. Zany ve? Tena mampalahelo zany. Ka toizako ihany fa zao ny voasoratra aby. Eto ary hoe Eto angamba ano aho no amarana ny diariko dia ilay tantaram-piainanay sy mbola asina sy ny tantarako manokana taorina ny alako tao tanindrazako. Nanelo ny saiko mafy ny afatra napetraka raha tsy milao ary nitamberina tao an-tsaiko ny tantara rehetra ka votina alahelo ny tenako mahatsiaro n'ireo sedra ny lalovanay sy ilay olon-tiako. Nandraiky narary mafy aho noho izany ary fantatro fa tsy voatsipako ty aretiny ty na dia hoe nikarakara sy nitsabo azy fatratra ary raha hely vadiko. Vao maika ny tombony alaheloko satria nitondra voka ny zanakay fahatelo izy tamin'io. Andraso hoe dia eto hoe miamletika amin'ny masoandro andro alakamisy fa miakeliko ny aiko ka apetrako eto ny penina
avelako tehirizan'ireo tarana kosy ity diary ty ho fahatserovana veloma. Dia zay ve ny farany fanjava? Izay ny farany soratana ny dadabe-ramanamy sy tato e. Fa ty ambany ty misy toyany kely. Soratana n'olo-kafa kosa ty ka. Andraso hoe maty dada andro laka misy alina fa raha ny fahatserovako tamin'izany 12 taona niady rery izay sy neny lay anabaviko mbola kely kanjo indrisy fa maty teo am-piterahana koa neny tsy azo izy sy ny zaza tao akibony. Tena laineny be zahay sy voahary anabaviko ary tsy niverina teto vohy tsara indray raha tsy fa feno 12 taona. Dia izaho maharo ray nindrina sy mandimby. Ay le dadabe anay zany nanoratra an'ity. Le ray ny dada torandrina sy dada. Ao fa zay vao mazava rysia. Ka zay nge zany ny tantara rehetra e? Zay aloha ny tantara fa le rozomeny e. Maninona ny tsy tamin'ny fiverenan'ny dadabe-ramanamy sitra izy nioty azy fa zao e. Asa? Oay, inona zany? Oely ty e. Fa misy inona arinay vo? Misy manjelatra mena be ao vomasinao zany. Mazava be. Fa inona io e? Akatony aingany varavarana io e. Ahoana? Akatony io io be melahy eo. Kay, fanarinay vo. Fanjava. Fatorana indray ve fanjava zany? Andriamanitro, fa nanina vetivety teo ary izy. Le hoe sakamasay sy sakavelika ay ve toninandro fa nisy ataona ny taolo taloha no hoe sakamasay. Ataony hoe mitary totozy ny ambiaty satria efa maina ny tambary toy ny amin'izao fotoan'izao mihitsy e. Sakamasay ve tsika izao? Ao anatin'ny sakamasay mihitsy tsika izao e. Ny atao hoe sakavely dia ambany toerana sy maina. Manompo maso kely ety fanjava. Ay ve? Ka efa ho volambita manko tsika izao atsoatsy ho avy ny orana mampisara taona dia itsiro indray ny ahatra. Tena tsy nahateny tsony ty fanjava fa mivandravandra mivalo arika fotsiny izy. Ka izao ry fanjava Eny dada. rehefa tsy ho any amin'ny dokotera se dia mahery se misotro ronono sy mihinana voankazo. Mazava ireo manko mampody any aingana se. Aiza ve ka tonga ty tanàna tsara rivotra indray vao marariko. Zay fa lasa aloha fa asaiko manatitra papay sy voasary eo solo vokatra mantsy izy aoko vao nanomezako an'laina teo manko. Za tsy nitondra satria hoe hoentina any amin'ny dokotera se dia any dia make mandram-piona dia miraso e lasa. Mandram-piona dia misaotra nitsidika ary dada toa. Tsy mahatoro mihitsy ange fanjava zany fa mivadibadika fotsiny tena marary mihitsy le zalahy io ka. Fa inona ary ny tena mahazo azy tohotry ny aretindolo hafahafa ny fahalalako aziko. Tokony heverany dada to zavatra hafa mihitsy ka. Tena mavesatra ny masoko fa hidaboka kely aloha ka. Tsy efa hisasaka ve zay ny alina? Fa inona zany e? Ohatray mivony varavarana mena manjelatra be. Fa izy io oay to vehivavy tanora. Fa izy ianao e? Ny tonga ary fanjava sakamasainy tontaona zao miverina. Fa iza ho ahy ianao? Andao anaraka ary fanjava
ela ny andrasako anao. Tsy tsy hanaraka anao ahy. Andao andeha, mbola hiasina ihany ke ty. Mbola asina? I rahasoa mbola tokana ve anao? Izany indrindra ty raha havako. Atoloro ny tananao entiko. Avelao aka. Aza sotominao ahy. Tsy dadabe raha mana misiatra ange ahy e. Izy ihany ianao ny fanjava. Raha ihany nareo amiko. Andao tsika andeha. Loza marina. Tena sotominy aho. Tsy voatohatra mihitsy izy. Misy hery hafahafa zany. Miainga ho azo fotsiny aho. Naivo! To tena tsy mahatafavoaka feo mihitsy aho zany. Lasa ny any aho marina. Manidina fotsiny ankesa zany e. Tasomo mafy amin'ny tanako. Rivotra sepitra e. Aza matahotra fa tsy maninona ianao hoe za eto ny ilanao. Fa nga moa ianao tsy moana e, ha? Moana fontsika vao miaraka. Misakodina ny taona ry fanjava. Andao voleo ny rozitsika. Ato amin'ny varavarana varatra tsika ny hiditra. Loza. Tonga eto volomasina nge zay zany e. Tonga eto androva. Avy aloha anderim-bola asina. Miangavy ianao re ahy e. Angah ianao tsy tia andray e. Tafiditra ny vavahaditsika. Reo le rozimena. Afindrao eto tsy mety indray. Andriamanitro. Tena ato an-dapy zay. Mirehatra mazava be ny rova. Manofy asa tena marina e. Inona ny dikan'izao? Inona zany? Tena tratritsika. Misy mpamadika. Tena tratra ny dada. Mandehana anao mandoatra ry fanjava. Aingana. Eto ihany ny lalana. Fa ianao aizy e. Ary ataonao iny reny ravikazo ngotanao reny? Mandehana Ohatray. To tsakotsakonao. Arofo ny tenanao ry fanjava. Ho faty ny dada eo ianao raha tratrany. Veloma mandrakizay zany avako sana. Mbola asina. Tsia. Tena ny akarapoka izy marina. Tena intsitrindratra. Inona reno ataoko e? Tena efa akaiky ireo miaramila ny raha tsy milefitra. Aleo andositra ka. Fa to mitanatana dolo ny varavarana. Fanjava. Tena tsy ho mpandrinana izy. Fanjava. Lozany Andriamanitro. Amfiry zao. Amin'ny roa maraina. Tsy maintsy mandeha midina any amin'ny dada toa. Laza amin'ny aingana ka engane ka tsy ho tara loatra. Dadatoa! Fa tsy feo aminay fe zany. Dadatoa! Voay aloha e! Dadatoa! Fa misy iny ho avy ahy e. Dadatoa, voay e! Nay fa misy ina sea. Mararindray nga fanjava sa ahoana e? Tsy hita izy, tsy hita. Maninona? Ka tsy ao an-trano ahy izy. Ahoana zany? Tsy ao am-pandrinany. Ohatray. Za taitra tampoka nitrano ny danadana be daholo sady nisy rivotra mangatsika be nitsoka. Ahoana fa Andriamanitro. Andraso fa afaka. Ankany. Akakanjo vetivety dia atao mihitsy. andesika mianaka. Za zany atao tranoko seo atao trano se io. Dadatoa. Naivo.
Ny laina manahoana ianao izay ry fanjava? reraka be fa maninona ary dadatoa? Fa tena tsy tadidiny se very fanjava? Ka fa zay vao tadidiko. Mbola asina. Fa tena mbola asina tokoa ve? Eno tonga nakato otrano izy. De mba tataro kely raha tsaroany se kosa. Eny ary toy izao ny zava-niseho reto nisy rivotra nitsoka mafy aloha, avy eo dia ny voazo daholo ny varavarana ary niseho izy. Ny akanjo jako mena lava be dia zay. Ka teo amin'ny vavadiny rovo se ny hitanay mivalapatra tsy niatso ary tenako. Zany very dadatoa. Eno de ahoana? De hitanareo tovy ireo miaramila ny raha tsy milevitra nanenjika. Ka tsy nisy ninino zany ane teo ry fanjava. Tena marina ve zany ry dadatoa? Ka mihidy be ny vavadiny rovako. Nisy afo nyrehatra na zava-be nge tao efa hoe tsy nisy an'izany hoa. Io naivo anontany kosolo io. Maizana sady nangina be voimasina e. Andriamanitro, fa nofika daholo ve zany rehetra zany? Nofo very fanjava dia ho tonga teny ambavadiny rovo se sa zany no efa lasa adala? Tsy adala zany se fa aza matahotra fa izao no izy. Eny dadatoa. Efa fotoana moa raha pitsiko vavalakarabo misanatr'andro sady andro somara teo ho avy adaholo ny loholona ny zanadrano sy ny be ny tanàna angataka tsodrano tamin'ny otafady teo sy anao famerenakasina eny androve. De ho tonoiny koa ny anarany si isy vavaka fanafahana atao manko amin'izany. Fa ahoana ry dadatoa? Zao no izy ry fanjava. Mifamatotra loatra ny andronareo sy dadabe raha manamsetra ka tsy mety. Zany no anton'izany rehetrarehetra zany. Manjary miverina foana ny tantara isaky ny 100 taona na 50. Oay zany ve? De tsy maintsy zany no atao? Zany no fomba malagasy manana ny asiny sy ny fomba ny tany. Ka zay zany ko. Eny misaotra anareo rehetra, tsy hitako intsony izay ho tenenina. Zay fa mangalahina tsara aloha se vao miakatra mody ihany. Inay vao mahazo mandeha raha ohatra ka misy asa vonjena. Rono le tongotry ny ilaina koa ve mba nanahoana zay? Efa mba ny tsara kely ka. Reny nge ka misy dikany daholo Zany ve fa ahoana? Avy amin'ny rasoam-bola tokana daholo zany saro-piaro tamin'ny fanjava izy. Zay fa lasa aloha hamonjy biraoka. Saro-piaro? Morotsaka rivarivo zany herika zany De orana mampisara taona sady ve? Volambita? Asa, angamba. Ndeha atory fa variny eto morom-patany eto fotsiny tsika aseko. Sady raha pitso dia hiasa mafy ery andafy ndrefa nyriko. Sady nilaza ny anaraka antsika ange hono nylay Tsy mampianatra hono izy raha pitsoko. Ay, tsara kosa zany. Misy namantsika rola raha izany. Ary nareo zany nge ka manimanitra lava tena manento eto Fa se ve adaly aiza no ahita ranomanitra? Fa inona zany eno nge zany manitra be zany Ay, eno tokoa marina. Hitanse zany andraso hoe fa hoay se voaiko ny varavarany ka oka aloha. Fa maninona ry fanjava eno ny se nge zany misy feon'olona mitomany. Eny le aza ao atokotany zany. Misy zavatra mikazokazoko ao ambaravarana. Fa inona zany zay fa tsy intsony. Lasa angambany ko. Aza mbola vana aloha Fa ngasy matahotra ry fanjava
Rehefa tsy miditra ato an-trano tsy matahotra ntsony aleo rangahy tonga de voaiko amin'izay tya otry ahoana misy zavatra hita sivy aho sa rosomena nitako atoko feandray miaraka amin'ny fakany ahoana tsara avy jereo nge io ay eny tokoa rosomena 7 izany 7 isao nge andraso hoe 7 ay tena 7 tokoa reo ino le fototra rose 7 sisa tazako teo amin'ny tranony bolasina le zaly nanofo tonga tany alina nge le se hoe noetin-javatra tany hoe zany hoe reo tapitra nongotan'ireo dolo de nateriny teto nateriny fa inona ny antony ronay vo sary fanjava mety hoe tiany averina volena ty indray averina amin'ny taloha averina amin'ny taloha fony izy dadaberamana amin'ny sitra mbola tsy nifankaty zany ve ka zay mihitsy ny fahalalako azy ry fanjava ny ala tanteraka izy zay angamba nyvokatry le fangatahantsodrano sy tolombavaka nataony dadatoa ny faranany mbola asina tanteraka zany ny fifandraisanareo zany very sy ary mino fa zay ny nampitomany azy teo nanao veloma farany izy saingy tsy niditra ntsony izy ary tsy afaka nyteny ntsony izy satria efa maona ohatra ary to amin'ny tanondro tsy ngase malahelo ndraika ny tantarany dadabe sy mbola asina ny mampalahelo ary sy eny zay aloha betsaka nge ny tantaram-pitiavana saranga tsy mitovy ny fombafomba sy sedra samy hafa ny sasany aza mefara ny fahafatesana ohatr'izao ndraindray mova tsy rahabe ny misy ravolanta andao tory sy ka andao ary ka nanahoana ny fankalazana ny alamady be tao ry dadatora andrina tena nafinaritra zany misy raha gasy tao ary nareo angeto tsy mba hitako tany tokoa ka zahay toelida tany atsatany andrefana taniko ay ve de vahoaka fotsiny zany tao tahaka ninona arinay va omby ray eny nyvonona tao nofokena amin'ny tampihavanana moa ary vokena nge zany ry dadatao ary izy ty fanjavy manondraka voninkazo ao andrefanao izy ka voninkazo le rosemena aiza andraso hoe ohatray ay ve ato se ay manao ny dadato salamatsara ka ary to tena maniry manodrobona be nge reto rozy reto zany maniry be tsy azo afindrafindratsony reo ary tena nahatsikaritra marina teny androa fa tsy nisy voninkazo maniry tsony eo amin'ny tranondrasombola tokana na diodio le zaridaina tao ka sao de mba nateriny aty ioko tena marina zao tena miverina ohatry ny tamin'ny andro ny dadabe mihitsy ty ny tanànako marina tsy tena mahatsiaro azy indray zany ko amboariko sy tariko ty trano ty ry dadatoa tena tsara zany ny fandrava ataovy zay maso hoe za mo mitsodrano foana ho ahy misaotra rery dadatoa ary hoe sy menjaika be io ka andy vavaka ary sy alady nge androany itoko mo eny manandaza zay sy ny ilainako efa miandry any an-tranony izy zaoko ay ve ka nisy an'izany de efa miandry ny andro malaza zany zaiko inona mo mbola tsy hany mihitsy zao ny resaka ahoana indray ry fanjava angara vo hoe miara mivavaka de tonga de fanambadindry asako na nofy aneny fotsiny aly le asainy mandeha mivavaka any am-piangonana ay tsara ankizy zany lasa alory sy eny ary de mba mivavaka ho anay re ka tsy haiko angizy manaka anazy sy tsy andeha aleo amin'ny manaraka mazo to ary sy